dia fanimeravinareo rehetra indray tonga somatsara eto amin'ny chaîne androany misy ihany ty androany dia ampiseho anareo na ampianatra anareo indray zany ny hoe ahoana ny fanaovana maquillage ho an'ny hoditra mifangaro na peau mixte zany ny hoditrako zao dia hoditra mifangaro satria somary maina indraindray ny aty amin'ny sisiny ity dia be menaka ny eto ampovoany dia zay zany atao hoe mifangaro azo lazaina hoe sensible na sensitif miany koa ny tarehako fa zay sujet hafa mihitsy zany dia raha ohatra zany ka lininareo dia andao avy hatrany ary ok dia ny anomboantsika anazy aloha zany dia ny primer na ny base zany ho an'ny hoditra mifangaro dia matetika ny zone T foana no be menaka dia zany hoe ny anazy zao ny fanaoko mampiasa primer na primer mahazatra zany hoe tsy primer spécifié ho an'ny hoe inona na inona base avy amin'ny Laura Mercier ity zao no andeha ho ampiasaiko amin'ny hoditra iray manontolo dia ny amin'ny zone T koa somary misy mivoaka ny moa eto amin'ny zone T ako eto somary misy masokoditra somary mivoaka dia primer hafa mihitsy zany no ampiasaiko ho an'izay zany hoe primer ataonao amin'ny tarehinao iray manontolo azonao atao primer ho an'ny primer manome hydratation zany dia ny primer anankiray izay ampiasaiko amin'ny zone T dia ity baby skin ity avy amin'ny Maybelline ity instant pore eraser dia zay zany no antony ampiasaiko anazy satria manampy be dia be kokoa amin'ny resaka ilay masokoditra zay nolazaiko teo dia mahafinaritra anahako amin'izy ity koa manome hydratation ihany koa le izy ok dia ifindra amin'izay amin'ny fond de teint sika dia ny fond de teint tsara ho ampiasaina ho an'ny ho an'ny hoditra mifangaro zany na peau mixte tsara kokoa raha ohatra maty le izy za aloha dia maty daholo ny ankabeazan'ny fond de teint ko fa androany kosa ampiasan'ity Maybelline Fit Me ity tsy maty izy ity fa lay voalohany le régulier moa zany ny filazana azy angamba Maybelline Fit Me ity no ampiasaiko koa manandrana an'ity ihany koa satria andeha voyage ako amin'ny octobre dia tiako hita hoe ohatry ny ahoana no fofoakany tiako ohatry ny ahoana ny fitazona ny mandritra ny andro efa ela be mihitsy ity no mivoaka efa ela be ity nananako vao vidiko fandroana izy ity fa tsy dia tsaroko loatra tsony hoe ohatry ny ahoana ny fitazony dia zay zany ny antony tsaratsara ihany koa raha mampiasa borosy no manositra an'ilay fond de teint amin'ny tarehanao no ny éponge satria amin'izay mixte zay ny zone T tsy maintsy amoaka menaka foana fa bon izay mahazatra anao tsy manina daholo dia reto moa zany borosy ho ampiasaiko amin'ilay mizako mivoyage daholo dia reto ihany no andeha ho ampiasaiko androany manao test zany androany dia alaiko fotsiny le fond de teint dia efa kely sisy izy ity somary betsabetsaka ihany izay nalaiko izay fa tsy manino dia borosy zany andeha ho anafangaroko anazy rehefa ohatra manao voyage mandeha voyage ka ohatra hoe nahazo masoandro kely dia ohatra miova kely ny loko-koditra dia mbola mety foana ity satria le izy tsy dia fotsy be loatra dia mahafinaritra an'ity fond de teint an'ity koa zany mety ho an'ny andavanandro izy ity zany hoe maivana ok ry zareo dia ny ankoatr'izay dia ny zone T indray zany zao no iasantsika ok ampiasa concealer zany androany tonga dia ataoko amin'ny tonga dia ataoko direct eto le izy fa ataoko haingakaingana fotsiny
io mazavazava rehetra io zany no atao hoe jaune thé raha ohatra ka mbola tsy fantatrao dia io no ilaina atao zay tsy hampamandimandina anazy satria io no toerana mamoaka menaka betsaka indrindra ho an'ny hoditra mifangaro. Raha ohatra manareo ka mbola tsy zatra ny resaka bekina sy contourina dia bekina zany dia fangalanao an'ilay poudre zay libre dia ity éponge mando ity zany no tsara ametrahana anazy eo amin'ny tarehinao mba tsy ho makina be loatra le izy dia atao eto amin'le nasina anazy teo fotsiny dia atao mijanona eo elaela kely zany le izy izay no atao hoe bekina. Tsy voatery atao isan'andro izy ity fa ilaina zany ity ho an'ny indrindrindrindra fa ho an'ny hoditra mifangaro satria averiko indray eo no mamoaka an'ilay menaka betsaka indrindra dia eo zany no ezahana tsy hamoaka menaka ezahana atao maina zany dia mandra-piandry an'io dia vitako ny tarehako iray manontolo dia iverina eto indray avy eo. Ok, dia vita soma tsara zay le tarehy misaraka tiako mariana eto zany fa tsy voatery ho poudre libre no ampiasainao fa afaka mampiasa ihany koa izay poudre anananao fa tsy manao bekina indray ianao amin'izay fa afaka mampiasa an'ilay éponge mando ihany dia apetraka eo ambanin'ny maso fotsiny ilay poudre anananao zany dia ny ambony mampiasa borosy ianao dia atao amin'ny jaune thé dia mazava ho azy tsy manao bekina zany fa eo dia fafanana tsy atao matevina be fotsiny zany ilay poudre fampiasanao isan'andro. Dia rehefa vita zany ny bekina amin'ny ambony tarehy dia asiana poudre ihany koa ny amin'ny sisiny tarehy fa indraindray misy betsaka menaka ihany ny tarehiko dia poudre zay anananao mety daholo alainao kely fotsiny iny dia asorana excès dia atositosika amin'ny ambony tarehy sahala amin'izao. Izany hoe zay toerana rehetra tsy nasiana an'ilay poudre teo aloha no asiana anazy mba tsy hampetsiketsika anazy zany. Ok, dia rehefa vita zay dia mampiasa an'itony setting spray itony ity anaty avy amin'ny OLF fa zay ampiasainao mety daholo. Dia tiako marihana fa ataovy maty zany no misoratra eo amin'ilay izy ho an'ny oil free dia maty satria indraindray koa raha ohatra ka mbola mampiasa setting spray anao kanefa ilay setting spray somary mampabe menaka ny tarehy dia maika tsy misy dikany ilay zavatra rehetra natao teo zany fa ataovy setting spray maty sy oil free zany no atao eo dia atao somary lavidavitra sahala amin'izao. Dia indrasana ho maina iny afaka kopahana kely ihany koa le izy raha ohatra ka maimaika ianao fa izy indrasana ho maina tanteraka zany le izy. Ok, dia vita soma tsara izay ny maquillage ho an'ny Promex. Aza misalasala mametraka ny fanontanianao ambany ao raha ohatra ka mbola manana fanontanianareo dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo le izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air. Aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampina be dia be raha ataonao. Mahay mampoana le izy dia eto ny vidéo manaraka.